fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ity tantara ity dia novokariny Radio Don Bosco. Rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatotosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RDB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny Radio Don Bosco intsony. Atolotry ny Radio Don Bosco ho anareo izao. Valifaty fa tsy fitiavana. Nosoratany aingo ny fity. Ireo anome ainany tantara. Anjary liva. Arliva. Fanitso. Lemek. Onymiajanirina. Ary Saloy. Tovirazana mamonjy ny nandray feo. Ony miajanirina ny nanatotosa. Mbola misy vary. Aleo piko fa tsy laniko ty. Ampitambona ny kapoaka arotsaka amin'ny manaraka fa lasa mazoto homana ilay zanako tato ato izay. Zany mihitsy sady efa tsara asa zao dada dia tsy afiafintsontsika fa aza matahotra nareo. Tafiditra amin'ilay asa ihany anga ianao. Tsara kosa zaniko. Sotra an'Andriamanitra. Dia mba manaova bogosikoso fa tsy ohatran'izao tsonika. Tsy mivako loha mihitsy veko. Jereo nge volombavan'ny dada manoatra noho nireny dadabe Noel ireny. Raha lasa tara ny dada amin'izany daholo ny mpiara-miasa vehivavy dia ahoana? Tsy afaka amin'ilay fandevenana ara-pitso tsy maintsy ianao rery izany no mandeha any. Tonga dia miasa tsinona. Tsy maninona izany fa izany miaraka aminy. Ay. Sady travail de groupe izay dia tsy maninona. Mandehana ihany fa sao dia makamo amin'ny ankizy. Za efa zatra mandeha reriko. Tsy maninona re izany. Izay nge mifampikomprendre sady mifanohany. Angamo fananiko na zavatra tsy misy dikany tsy mahafakafa fa oriny. Aleo aho izatra anao atidy sisy eo anatrehan'ny fianakaviana. Marina ankiza mpisy kely papa. Zanako io Eno ay. Enao rery mantsy niteraka an'io. Zanako io ko. Ary eto ty io fa tsy lozanareo midiridiry ohatry ny trondro voendy eo fotsiny fa tsy. Sambatra mihitsy manana anareo vady aman-janako manohana sy mampifaly anahy isanandro. Izay ny sambatra manana anao Rija. Raim-pianakaviana mendrika sy modely amin'ny lafiny rehetra. Dado. Ahoana ki? Ampindramaranty marina nge ho le ordiako Anao io dia izay hitanao fa mety atao tsy hitako izay rahana amin'izany. Ka tiako ampindramina izy fa mampalahelo nefa za koa matahotra fa sao dia simba dia tsy misy ampiasaina indray Fa ataon'inona hono le izy izany? Amin'ny tany boky. Ay ve dia meo azy fa faritsara fotsiny izy hikazy azy tsara. Ay. Aza mamihana raha misy mahasoany hafa nefa azonao atao ihany sady miantoka no aviny izany. Tsy misy afa-tsitsika koa nge no efa nampy eo tsy misy fa tiantoka amin'ny fanampiana ny hafa sady kozinina andriny. Alefa sauteny responsable an'io zao. Manao erreur mihitsy zalahy reto ka. Mampiditra olona tsy nakana ny hevitro na mba nampandalovina teto amiko akory le olona farafaratsiny. Everiny fa azy angamba ty orinasa ty na fikambanan'olona mpanao clarineteny mbany tanàna ka andefa ho any fotsiny. Midira. Miaraba tompoko. Na mpiantso anao hony ianao? Efa ela ny antso. Maninona n'izao vao tonga? Mbola namakely olana tao amin'iretsy tompoko fa nisy tsy nety ny masinina dia. Za rehefa mampanao zavatra tody suite
tsy mila ampiandrasana izany. voaray tompoko. Iza ny anaran'lahy? Rija tompoko. Fa aly mahafantatra zany a. Toraka izany koa tompoko. De voalohany sady farany no ahitako an'lahy ato amin'ity orinasako ity. Tsy azoko tsara tompoko azafady. Voaroka ty elahy, zavatra mazava be zany. Tsy mila olona incompétent amin'ny orinasako. Zay no olana amin'le olona mandainga CV. Le nampanao entretien an'lahy mihitsy koa ny olona tsy misaina ary angoronetana miaraka amin'lahy. Azafady re tompoko. Tsy nandainga fa zavatra haiko sy nianarako daholo ny soratako tany amin'ny CV-ako tany. Zaly ty aza andaingana. Dokera na mpitariposy no hitako metimety kokoa amin'lahy. Aza misandoka ho informaticien fa manimba zavatra. Any amin'ny NDB mampiodina ny orinasako mihitsy ve resy no ihany an'iny lako. Afaka miverina mampanao testanany no tompoko raha tsy matokony fahaizako e. Tsy mandany andro amin'izany ary ty. Ka tsy rariny kosa tompoko ny fitsaranao ahy ivelany sy ny fanambaniana. Ato amin'ny orinasako aly ty zao a. De manao an'izay tiako atao fa tsy elandray no mibaiko siseho ametra ny zavatra tokony olazaiko. Zafady ary ny tsara miresaka monsieur Tovy ianao. Iza aza ny sotsotra anahy fa ratsy nahita vahaolana tamin'ny virus tafiditra tao sy tsy vita ny dondrona misandoka diplôma elahy fa mbola tsy malala fomba mamaly valy patron ihany koa. Ka ale lahy mandeha any e. Nisy olona niasa mampolo taona ny maro tato. Tsy mbola nisy sanamaly azy zany na de indray mandeha aza. Lery le serveur nandray an'le ray alina ary tao ambanin'le vera. Nasatsy eo amin'ny toerany kosa azako. Mahazoatra ny 90 ve izy tsy efa karaha mandray volana. Iza koa kiny dia afoy poripoara ray alina zany a, raha tsy neny. Nandriko an'le madama be solomaso nijerijery antsika foana teo ampita teo fotsiny nanomezako an'iny. Hafahafa mihitsy zareo reny. Ohatra ny hoe izay zavatra rehetra ny komandintsika nalainy daholo koa. Hay ve, ohatra ny tsikarotro koa zany a. Zany ny mody nakanakako zavatra fahatany lafo vidy teo na dia tsy nohaniko akory azy. Gaga mantsika io. Efa ho 200,000 ariary latsaka kely ny lantsika teo. Andraso aloha fa re tsy misy atody lehibe sady ohatry ny mora. Fa tsy metsena tsony anga Denise. Ety amoron-dalana ety koa ve? Mandala eto ihany koa. Mandana ary tonga dia andraso anaty fiara raha tsy mazoto ndry e. Ka aleo miaraka fa efa ety ihany e. Sady ao amin'ny parkinao ve tsy hisy mpanendaka. Faingakaingana fotsiny a. Kaza be menomenona azy e. Maninona raha tonga dia tany an-trano? Anampianao angorona sy itony entanako. Atabaro ary aloha retsy e. Na saviritako le olona ny vidy teo koa ny fidianany nefa ray angeny mba nalainy. Eny e, sara azy izy naka moko. Hitako. Sady miala voly izy dia aloha hifidy izay mety aminy. Nanasa lamba ihany anganeny. Ie, sady tsy mety 700 angareto. Tena tsy mety madama. Reo avaratra ireo ny 700 fa reo 400 mihitsy ko. Hitako io soratra io fa reto no mety amiko. Dia ato anaka raha mety. Sady zangy akabetsaka e. Lehibe sady amin'ilay mbola vaovao tsara ngereo madama e. Mbola afaka tehirizinao elaela mihitsy ko. Ataovy 3 ary nefatra e. Anka. Raha mety amin'izay dia aka 30 aho sinon malafosa. Efa mora kosa izany madama. Na any amin'ny épicerie aza ve ianao ahazo an'izany. Indrindra moa fa any amin'ireny grande surface reny. Aleo ary hijanona fa tsy maninona e. Sady maika koa izay tsy hifandritrotra aminareo amin'izany eo. Ao rehefa omeninareo e. Misafidiana izay tiana. Fa maninona no alefa amin'izany nefa. Sara fa nahalafo androany nefa tsy maintsy mandefa amin'ny fanafodiny mamy e. Mandeha aloha ty tsory ao sase vetivety fa lanika iny tato. Le mpanatitra tsy tonga androaniko. Ary aingana fa maika izay a. Iany tompoko. Samy manana ny antony marina. Dia ahoana izany? Tsy haiko tsony. Toa maty indray ilay fanantenana kely mba nitsiry tato anatiko. Aza miteny an'izany moa e. Raha mbola misy fiainana, misy foana ny fanantenana. Marina izany. Ndray. Aza mitomany fa tsy zakako mahita ny dada mitomany ka. Dada ho aza kivikivy izany fa
ahita asa foana ange dady ahita tsara lavitra noho ny teo asa. Ianao ange olona nianatra sady be experience, tsy ho sahiran'izany ianao hitady asa. Hita ho a tsara karama sady avy aloha zany ho any ka tsy de eritreritra n'izany tsony a. Zavatra nanahirana andry zareo efa ho ray volana tsy nahitany vahaolana, voavaako tao anatin'ny 4 andro monja tsy hitan'le patron, fa erreur nataon'le teo alohako ny nanambaniny sy nandroahany tsy nasiany fanazavana akory. Ratsy saina loatra mieritreritra ny tsy ho tratry ny aloka. mety possible koa hoe vitany nylany anao dia nitady fika nandroana anao zareo. Informaticien zany aky ilaina foana, indrindra ao amin'ry zareo ny resaka données sy aiko fa dada nametraka ny valeurany dada dia lavika rama fa le talohanao sy ny hafa mety azony mora nakany expérience fotsiny ianao dia nitakany. Andre kakio tena mitompony zany. Misy bandikely stagiaire zay nanara-body ana foana sady nanara-maso zay ataoko rehetra. Zay aro assistant koa nizy sady maka expérience. Tena nazahoany sady nazavaiko amin'ny atsipiriany daholo ny zavatra rehetra. Hitany dady zany. Tena saindray tsy tao an-tsaiko. Tokony afaka mitory ianao sa tsy azo atao zany rehefa hita fa tsy rariny. Iady amin'ny mpanambola. Leo ataon'ireo tohatra fiakarana za tsy mahavita tsony. Tsy asa manolo zany tsony koa. Dia anao inona ianao? Ketrika dia anangana ny orinasako manokana. Mamokatra zavatra tsara lavitra noho ny an'ireo orinasa nanambany sy nanao tsinotsinona ny hafa ireo. Manararoatra ny madinika fotsiny. Toanako dada amin'izany. Sotra. Za tena mivoady fa raha sitrapon'Andriamanitra ka vita fianarana eo tsy asa manolo n'izany maninona moa manampahaizana malagasy ny voatery tsy maintsy anompony vahiny makany ivelany sy mandady rariny amin'ireo mpanan-karena eto ireo vao mahazo aza nefa zareo ny mila ny fahaizany. Marin'izany anaka. Hita mihitsy ianao hoe zanako. Raha tsy mifahaizantsika tsy mihodina ny orinasany. Raha ny tokony ho izy ary zareo ny manampy tampiasa fa tsy mipiasa foana ny atao tsindrio falafo. Zay indrindra manko. Marina daholo zany teninareo zany fa satria ny olon-drehetra ho izany daholo saingy ny fahafahana ny tsy mitovy ny ady atrehany tsy mitovy ny lalàna diavina sy ny tetezana iampitany. Samy manana ny vesatra zakainy. Zary lanto tsy asa manolo zany tsony ampy zay dia hivarotra. Hivarotra inona dia izy ty fo? Efa nanaty ady naman'izay tena azahoana ny vary mandeha. 4 na 5 taona eo dia atsangana orinasa kely sady eny fa aiza ho any fond. Sa zanaovana fijery ohatran'izao mino fa tsy hitenanao hoe ny volana angonina namboarana trano any amin'ny banky no eritreretinao alaina. Ka tsy aleo ve ahodina hitombo sahitana tombotsoa aloha mandra-pafeniny toy izay hipetraka fotsiny any. Ao moa re lanto mandeha manenjika saison indro fotsiny eny ady averiko ny vola fa ny tombony ahodiko amin'izay. Eo moa neny ho antsika foana ihany ange izany. Fa inona hoy izany te mampiasa saina? Zavatra ny ampiasany mila lasa-dala mihitsy. Milipoka ny lohako raha izao no mitohy. Fa misy inona foana informaticien. Fa dia mbola tsy nahita olona ihany izany hatramin'izao. Le plateforme vaovao ny créeny le développeur anay vaovao iny izao no tsy fantatra izay nanaovany drala azy dia lasa mikorotana. Ka le namorona azy kosa angeny tokony mahavan'izany. Ka izy rehefa nialako. Ny roako moa izany ny tena marina. Tsy misy afa-tsy izy anefa ny mahavany olana io. Tsy hay hoe possible tafiditra ny virus ve sa ahoana fa nanjavona daholo ny données rehetra nefa ny client daholo ny mandeha. Dia antsoa iziko. Efa ny antso azy ihany fa tsy raisina. Azoko ihany fa somary nasiaka taminy ihany za izy nialy izay. Zao vao tsapako fa haiko ny olotrany ireny mba manakamo. Ka mety mila vola koa nge izany izy fa tsy izany. Tambazy vola dia voavany olanao. Misy zavatra tsy voatery voavaha amin'ny vola izany rery saoly na iraraka volatrany anaty kilotinao azy ianao. Ary zaza tabatabaina fa tsy izany tsy nampety ny asanao tany.
mba mitady vahaolana ho anao a ka zany indray no ikisitinanao eo na ianao zany miresaka amin'ny client. Manque de professionnalisme. Njaka inona ary ty ataonao ty? Ho any mahajanga andeha ho any aloha fa misy zavatra mikorotana koa any any an-dalana mandinika azy. Mila mitondra chauffeur ianao fa tsy mandeha irery an'izany. Ianao misahira-tsaina be io lasa manaonao foana any. Fantatro reny ataoko fa zany tsy zazakely. Mila mandinika sy maka saina aloha ary tsy mila nizaniza. Afaka ray volana io fekarany tongolo. Mila tonga ny mampoko ny tapabolana melohan'izany a. Efa nalefa mino ny lisitry ny zavatra ilain'ny olona any amin'izany. Teneno ary efa misy ilainao ahy, indrindra ny fijerena entana. Enrery vady malalako a. Matoky anao zay Rija. Fa maninona ka izany no averimberinao foana e? Ohatran'ny hoe ny vavanao miteny matoky fa ny any anatinao mifanohitra amin'izany. Miaya Rija fa tsy zany a. Fa ahoana e? Tsy hoe ianao tsy atokisako fa. Ohatran'ny hoe manana tsindry mandry hafahafa mampatahotra zany a. Tonga ndray ianao a. Sao dia sanatria arabaky teny le hoe ny kely ananana aza mbola ho esorina aminy. Vato koa. Za ve dia anaovina ny sy risika amin'ny zavatra tsy azo antoka amin'ny vola anamboarana trano ho an'ny zanantsika. Efa vita kajy io fa aza matahotra moa e. Zany a. Indroa ihany ho any manodina an'io fa averiko avy eo. Manome toky ianao a. Hiezaka mafy a ny amin'ny fiainana sy ho an'ny ho avy ny aina. Tsy maintsy tafiditsika vady malala koa. Tsy tandriva hoe fiara io ka inona mbola hidorororona eo e. Rehefa voadona avy eo dia ny olona ny diso. Ndrimirimirimy tsy mijery avy andray no avava. Diso tsara mihitsy raha nikasika teo. Efa hitandrio hoe eto tsy azoko mihitsy mbola hivatravatrana. Ka parkinina ny fiaran'ny université nge eto rikala fa tsy fijanona ny bisikleta mpanao livraison e. Esory teo io. Ka ny lalorina hono le parkinina tsy ambadika dia eto ny bisikletako no apetrako. Tsy afaka nololo aviko sady toerana malalaka be io fa aza mifampila vaniny. Toerana malalaka be io dia miala fa efa eto foana ny mahazatra fa metrahako ny fiarako e. Esory teo io a. Ka eto ihany misy poto ahafahako mamoatotra azy. Tsy misy iraraiko an'izany fa esory faty tandra ngato ny faty ny zavatra toy a. Fa manina raha tsy dakana ohatran'izany ny zavatra zafady. Zavatra kely tsy misy dikany io ny bahana toerana io. Na tsy misy dikany aza tsy mangataka na midongindrana ny anareo misy vidiny a. Oka zava. Tsy mananjoanao zavatra olona ohatran'izao ndry. Afaka manao an'izay tiako sy mahafinaritra ny saiko ato e. Ary ale mandeha rehefa voatitra ny entan'olona fa mitondra virus. Sady tsy te efa mana amin'olona ohatranareo zao kosa e. Alefa tsy manakorotana ty ampianarana aty. Za tsy livreur fa mpianatra ohatranareo ihany. Zany io. Dikan'izany mananjoatra andriana tsy mizesy tamin'ny fiara raitra ohatrany ianareo aza. Dia kalikalma ihany fa tsy ny ambaravaranareo ny arenareo. Olona tsinitsinina nge zany ry dady. Izy asa tsy tsikarotra akory hatramin'izaiko. Izay eo manko preska mifankafantatra sy mifankahalala daholo. Regle ho any zany Njaka fa mampalahelo le zaza. Ok. Andraso fa za mivantana mihitsy no any rapitso. Merci papa. Isan'ny mpanohana lehibe sy mampandeha sy mampanindra tsara ny fianarana io tsika dia tsy tokony atao tsinitsinina. Zany mihitsy tokony hampafantarina andrehetra zany mba hifanajana. Misy ny ankizy mieritreritra hoe mitovy kilasy daholo ny olon-drehetra. Za nge sura fa ny fanampindry mopera avy any an-dafy no ahafahany zany ankizy zany mianatra ao e. Normalement tokony olona mitovy amintsika ihany aloha ny tafiditra sy matakatra ao e. Ka tokony mba asindry zareo sivana ihany kosa na izany aza. Lasa manohitohina ny hafa sy tsy mampifantoka azy amin'ny fianarana. Dia aveo lasaina fa ny olona ny tsy mahay nefa ry zareo mampiditra virus manelingelina.
tsy zara koa aza misy an'izany fa tena marina aloha ny indri voaraoka tao raha mbola ny dobla tamin'ity. be rendrarendra loatra ny olana io zanakao io tonga indray neny raha ny sira ka marina izany e mahita programa fironona foana nareo sy reny namanareo reny. andeha adatra lesona any amin'ny chambre amin'izay aloha za fa hitatreo indray ty resaka ity. jereo ny fomba nyjanakao dia tsy mba miteny ianao. Ka inona ary ny tianao teneniko eo e? oviny ianao mandeha. mahavelom-bolo kosa izy zaniko, tsy tapabolana ve tsika dia ody raha izany. Oay le dia, oay. Manao ny dada ry neny hoa tsy namantsika tsony, tsy namantsika tsy marina zany mandainga ianao, zany marina mandainga ianao fa mbola mitsabo azy ny dokotera e. Tsy maty zany ny dada moramora iaina aty amin'ny hôpitaly ingetsika ka tenenao ry za hoe lainganao zany e. Ano aneny indrisy tsy maty zany dada fa disy kely nareo e. iaina antany ny dokotera ialanenina fa tsokivy okizay sombonay koa okizay tsy misy hoe okizay zany, tsy manaiky an'izany ka atao ahoana tsy vita ny dada zany amelantsika rery zany, tsy fomba ny dadako zany. raha ny sitrapony koa inge dia izay e, sainga lahatra tsika fa tsy mpandahatra. lahatra sa hitraketraky ny hafa fa hoaiza ianao e hoaiza hijery ny fahasalaman'le nandona azy ao aina solo ny aina. ianao ve adala ry aina aty ianao ho lasa dala mihitsy araha zao no mitoy fa maninona ny dadako ny nalainy tamiko sahady, tsy manana fatsina ange tony aloha ianao sombonay koa eo moa hoe mitony tony rary ny zao aminao tokony ampitony eny na higadrako aza tsy avelako velony zany io fa hampanarahako any dadany andray eo anao ry neny indrainao efa namelantsika dia ho avelanao koa zany za sa tsy misy esanao saina tsony ny amiko rehefa tsy ao rija mandehana mamalifa aty dia migadra avy eo aleo ahiaina rery sady tsy misy vadiny tsy hisy zanaka fa tsy maninona mandehana ataovy izay tianao e. ka tsy rariny kosa angery neny ka inona ny ataonao e? velom-bolo sy velom-panantenana ery le dadako ny ala tao an-trano fa hiady mafy ahatafitatsika, tsy nanapo mihitsy aho hoe ino fiana faranomeny aho indrisy anaka tsy tao an-tsaiko mihitsy hoe veloma mandraka izay iny fanaovana aza matahotra renao sombonay tsy avelantsika vitavita moro zao okizay zany zanako zany okizay olona tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy ho zakanao ny alahelo ny kamboty. Ary aza mivovo be fa efa mazava nge ny didim-pitsarana mivoaka teo e. Misy fetra ny voavidin'ny volanareo e. Ndao fa hifankahity tsika. Te andrahoana anay ve ianao zany madama? Raiso amin'izay tianareo andraisana azy e. Fantatra ao tsara moa fa azonay toriana amin'izany ianao. Dia mandehana tory fa tsy rarahako e. Manamboly nareo dia afaka manao an'izay tianareo atao sady ambonin'ny lalàna. Ninninona teneninareo dia nandresy izay e. Na horitratra amin'ny fanananareo aza atody sy vatsy hiady izany mihitsy e. Andao andesa olo fa marary ny doako ka. Ndao fa hifankahita kely tsika e.
Za tsy matahotra anareo na manambola takinenina sy nareo. Misy farany zavatra rehetra le mpamono ty a. Ary aza tositosika oatra izany mivadiko fa olona marary io rikala tsy manjary ty a. Tsy rarahako zany e. Sao hoe verindry fa ny dadandry rery aza ny vota amin'iny accident iny e. Tsy mahay miaina. Dia ampiariko aminareo menakavony tsy mampahay miaina androany. Rasefo a, vonjeo. Vira sefo a. Iaina, mipetra tsara venao ve adaly? Iaina hoa. Tsy rarahako rineny a. Tsy amelako anao. Vadiko mbola marary tsy namelanareo raha tsy nitsangana taty mbola tao an'izao koa. Io rasefo a, tonga dia ento fa mpamonon'olona sady eto imasonareo mihitsy. Tsy misy inona kory rasefo mifanditra kely fotsiny izay dia samy hamonjy vidiana ka ao fa milamina io e. Io indray tsy ilamy izany e. Na nieritreritra ao ihany aza dia tsy ampilamina fa hanenjika anao isan'andro. Aza manantena ny hiadana sy ilamina eo ambony alahelony avy izany. Njaka, fa maninona ianao? Nanofo ratsy indray? Mba makela tegniko raha mangatsika mivery eo azafady. Isaky mikipy masoko dia miverina ianako ao anatin'ny nofoko foana le accident. Tsy matory mihitsy angamba no mety amiko. Ary tsy atory mandrakizay. Sao dia mba tokony hiverina any amin'ny dokotera ary tsika e. Afaka manala ny nofo ratsy mampandrisaina any dia andao. Alamino ho any saina. Aza eritreretina tsony iny. Mora aminao ane no miteny amin'izany rehefa tsy eo aminao le toerana ry Saoly. Everinao fa sitrapoko moa tsy andry andro manalina fa dia hoe hieritreritra n'iny accident iny foana. Tsy mora angefa efa mba milamina iny e. Afaka madiodio tsy misy arakaraka tsony ianao ko mbola inona indray e. Afaka tsy kelikely io. Teo anatrehan'ny lalàna no afaka noho ny tsolotra nataontsika fa ny eritreritro tsy madio sy tsy mety mampiala maina ary Saoly. Marina ny tenin'le vady aman-janaka le rangahy iny. Misy zavatra tsy voavidin'ny volako. Ny anao koa izao tenin'olona mahatra tapidalaka le rehetra izao no abahanao an-tsainako aiza moa ianao ny tsy hanonofo ratsy. Ndao andeha hiala sasatra kely mihitsy ka. Sady misy voyage mandeha Dubai vao miainga indray any. Ndrava sady ianao? Eny tsy mahatsiaro andro arivako. Ndao angorona amin'izay fa efa mimaizina angeny andro e. Sararana lafo andro any dia te hiaritraritra keliko. Reto entina dia tonga dia andrahoiny vary e. Aza mijanona riva be azy e. Mivarotra ety amoron-dalana ety io raha matoa io. Malahelo sy valaketraka ireny izany paoziny izany. Le zanany vavy mihitsy ny lasiny. Izay lasakam-botsy tsy fitiny izany no tsy fitandremako. Meloka. Tsy afaka miala eto raha tsy mahazo ny fanafodiny mama. Ny sakafo rapitsy koa mbola tsy misy tokotaniny. Tena nangina loatra ny tsena androany. Retsa. Ohatr'izao ianao mitsena. Miantsoantso sy mianiany eto dia mividy tsy vidiny noho ny fanentananao ny olona. Avy eo tsika roa miara-minana lasopy komando ery amin'ny dezi kely sy mividy mofo akondro ho an'ilay tokantsika vao ndrena milantolanto moramora mamonjy fodiana. Fiainana tsotra ireny fa nahitana fifaliana. Sao onjonjonay mianaka sisa ny fiainana. Samy mizaka amintsika sy mahery izay fa samy mahatsapa ny rahatra ny anatinay nateriky ny fahampanganao. Mafy loatra. Aleo anatony eny aka. Atao firy ny atotanao tompoko? Aleo fa vidiko daholo izy rehetra. Zany ve?
Sady ianao tsy amitsondra raha misefa mandehana tsy mivarotra amin'ny olona oatra anareo zay. Mba iresaka kely aminao raha mety. Tsy misy tokony ifampiresahana tsony. Tsy efa nahafaly anareo reny valim-pitsarany reny ko mbola inona indray? Hitanao madama. Mandehana mandeha ihany raha misefa tsy te hiresaka aminao tsy efa voavidina ao hatramin'ity arabe ty koa aza ve nefa? Aleo zany angoronentana dia andeha. Mifona re madama. Fantatro fa tsy amerina ambadinao ny fonako fa mifona aminao tsy fananiko ane ny accident iny fa ohatra ny accident rehetra ihany. Tsy mahafaly mihitsy reny. Tsy misy olona niry amon'olona zany koa. Tsy misy dikany amin'ny mpanambola oatra anareo zany. Tsy marina ny teninao. Misy zavatra tsy voavidy ny vola. Raha mahavidy ain'olona ny vola madama, naveriko ny vadinao na ohatrina nangatahana tamiko aza. Io resiko. Aza mikasikasika netako akory ianao rangatia. Ao ianao fa manelingelahy. Inona ny tianareo ataoko fa ataoko ninona. Aleo enjehana iny fa zara azy ty resana ampilamitsaina. Tena vaky daholo marina ny totoko ny azakazaka nitsokan'le rangahy io. Mbola manaraka ihany. Aleo tonga dia moa tsy apiditra dia vola amin'io manenjika azy zay ny eritreriny. Aza mba tsy taty amiko taty no nitonantonana fa nataoko nandraingirangy. Aleo amin'izay zany hoany izay ahitana vola zao no tokony eritreretana. Zaly eny anjera nge ka vaky miparitaka daholo le atody. Dia ahoana zany? Telo misy efatralina nampinapinaka n'entana rapitsy hoe. Otry. Fa taizany nanananao vola nefa za aza indraindray efa tsy manome saran-dalana anao tsony. Manao vantanlinina nge ary neny. Eno tsy maintsy miezaka miketriketrika fa tsika efa sahirana ry neny tsy afaka ianteherako anao hatramin'ny firesiny zavatra ilaiko any ampianarana. Sady mipesehako simba dia tsy maintsy mampanamboatra an'izay dia omenao andray. Tsy manina fa betsaka ny livraisonako rapitsy dia manangona indray Ka matoa nge ianao miezaka mifofotra sy manangona dia ilainao ty indrindra amin'ny fianarana. Iza moa tsy ila vola fa fifanampiana ny fiainana ry neny Na izany azako. Mbola afaka mandefitra ny ilako azy dia mifanampy aloha tsika. Vao tamin'ny herinandro any nanomboka dia mbola tsy manana be fa efa ao anaty programako mihitsy ny anampy anao. Sady mba hahazoana an'ilay izy. Tsy laiko miasa saina amin'izany ianao Iza indray aza no ifanampy raha tsy tsika mianaka Aza matahotra neny fa tsy manelingelina ny fianarako izany. Ny ankizy sasany aza sady mianatra manao sipa no manao inona mahavita ihany koa. Fa inona kay ny tokony ampitomany amin'izany ry neny Ranomasim-pifaliana io ry aina. Sambatra manana anao. Sady malahelo ihany koa satria tsy mba afaka manararoatra ny fahatanorana sy mifantoka amin'ny fianarana ohatra ny tanora rehetra ianao fa efa ny aina tao anaty fantrana dia mbola mitady vola ihany koa. Inona eny koa izany angasafiditsika ny tsy anana ohatra ny olon-drehetra. Tsy mahatsapa mijalina miafiafy izany ekeko hoe sahirana raha-pivelomana tsika sange mahatsiaro isan'ny sambatra sy ny angaran'Andriamanitra mihitsy anomenanareo sy dada. Tiako be ny fiainako ary tsy foika takaliny amin'izay miaina anaty arena. Ndry avy aloha fiainako mafy izany zanako izany. Sao dia izao ndry dia ho voaroakato iantso any dadanay Tsy misy raraiko an'izay dadanareo any fa ndry diso indray mitabataba ohatrin'iny eo. Fa nanindry mihitsy ny kasika tamin'ny rétroviseur teo. Inona ny nakana sisiny be taty nefa dia lalana malalaka be io. Ireo ankizy rehetra ireo nahita daholo. Iza
izavy izany nareo ny sahijoro vavolombelona amin'izany. nareo rehetra nahita daholy ianao aza ny sitona mihitsiko. Inona ny olana? Ny olana, ny olona ohatranay tsy mba disy izany eo anatrehan'izaniza. Dada niantso anao mihitsy za teo. Ka mbola tao amin'ny borao za fa misy inona? Tarana boajo marina fotobonemba. Mpamon'olona indrainy dia te hamon'olona koa ny zanany. Tsy mahagaga. Bonjour ndre, fa misy inona? Tsy mba mahay miresaka tsotra anganareo fa dia tsy maintsy mampitangorona ohatran'izao. Izao ny vokandry dada rehefa bakary tany ampidirina amin'ny toerana ohatran'itony a. Mandehana miverina any amin'ny birao dia roay tato io ka. Io ihany ilay nanao anaty amin'iny angery dady. Ndana hoe jerentsika kely. Sady tsy misy dikana aminareo koa nke izany. Eno ary ihany dia ho hitandry kely. Ok izay. Mandehana miparitaka ny daholo fa tsy hitako izay hitangoronana eo e. Mody ianao ry kanto. Dada, fa izo kely mihitsy aloha ilay kiala tsy manjary io fa tsy rariny loatra ka. Raha ianao no nahita ny nataony anaty eo a. Mody ho ahy ianao. Ianao izany dia tsy mba manaka tao ankoatrany hoe mitady problema foana. Dia izy ndray ve izany ny arovanao? Ory dada. Tsy misy hoe dada fa mpianatra ohatran'ny ankizy rehetra ianao dia mila manaja ny fitsipika amin'ny fesy manaja ny hafa. Izay raha teo hoajaina ihany koa. Ary ok izay ilay fanontononana ny anarako fa za akory tsy biby fampitahorana. Dada kosa raha ngatsy mba manontany akory fa tonga dia manome tsy ny hafa fotsonitsotro izao a. Anontany io daholo ireo ankizy ireo hoe iza ny diso. Za nandeha tsara tety amin'ny trottoir ny fondry fotsiny. Avy eo indray indriny ny avava sy manambany. Napoizindry mihitsy mantsy ny banako andry iny a. Iverindry fa hoe anginy eo anatrehandry ohatry ny ankizy rehetra. Ka ninona? Aka dommage. Ok izay ho ahy. Miala tsiny ianao. Maninona? Ny olona rehefa diso dia miala tsiny. Alefasy izao seto mason'ireo olona be dia be nampitangorononareo ireo ny fialatsinao. Aingana. Vetivety fotsiny e. Inona amin'ilay hoe za tsy tehiresaka aminao no sarotra takarina be raha misy mbola manarakaraka eo ihany ianao. Amin'ny fona, inona ny tianareo mianaka ataoko ho anonerako ny tsy nentana ataoko taminareo fa ataoko hamelanareo ahy. Ampiofinina eo amin'ny fiainanao moa ny famelana iny elokona tsy. Ampisy fiatraikana amin'ny toe-tsainareo zatra manao tsintsinina ny hafa. Normalina be ny zanakao raha ohatran'ireny. Raha aman-dreny tsy mba fitaratra fa Tsy anjaranao no mitsara ny fitondrako ny zanako e. Ary tsy misy idiranao mihitsy izany. miaina nivon'ny fiarahamonina ny zanakao raha ngaty dia miatra ty aminay ny fomba ratsiny a. Tehirizo any ambaravaranareo any ny areti-karena sy ny fitiavam-boninahitra reo fa aza voaka ty aminay. Efa mba manaitry tena mangataka ny famelanareo ary miangavy mihitsy. Nefa na izany aza ianarana tabadabaina sy tenitenenina fa tsy tiako. Tsy ianao zazakely ray ranoran'io mihitsy nanao tsinitsinina ary ianao no iseho iteniteny ahy eo. Tsy fantatrao anga zasiny andraikitra atao amin'ity sekoly ity. Tsy fantatro. Sady tsy mahaliana ahy. Satria za tsy matinareo lolo amin'izay toerana mamboninahitra nananareo. Ny any fantatro dia mpamonoolona ianao. Ianao no namonin-draiko. Ny foanao tao anatin'indray mpimaso ny nofinofo ny arahanay mianaka. No ianao dia tsy mba manandray aro ahy ohatry ny fiarovanao anjanako tsongo ah. Anao izay hatafitanay oarana amin'ny toe-tsain'olona ohatranareo. Izany no antony lehibe indrindra antony ialany teo aminay mianaka na tsy foy ny asa. Asopatra loatra ianao. Azafady eke. Tsy hamelanao mandrakizay izany ah fa aza mety tsara vela tsy mangataka an'izany tsony fa reraka eo fotsiny. Tena azafady. Tsy tia halala izay toerana misy ny fahefana nananao mampireharehanao ah. Fa ny any fantatro dia mpamonoolona ianao. Mpamonoolona ny fahitako anao mandrakizay. Dia aza manandoka antona sy ny reniko tsony sao dia hifanahirana eto tsika. Mbola mamy aminay mantsy ny miainana dia nesorina taminay aza ilay andro ny ankinanay.
teo amasin'olona rehetra teo no nyvalivaliany sy tsy nasiany dikany fa tsy namaly dadana kely aza. Mbola tsy hitako indray izay nanaraka raha any aniny avy eo. Asa tara amin'iny koa ngamby izy dia te hiditra papasosony. Njaka, ianao ve ada e? Zaza mba ianarana anaovana vavavava fa tsy zaza kely ohatranao akory a. Efa ninitsy ny tena fa tena toro mihitsy ny zavatra voaka ny vavanao io. Efa hatrany ampianarana mba nanantena ny fiarovanao fa tsy nisy. Dia tonga tiako za dia mbola kasihanao tanana mihitsy. Mandehana laivo ny antsy rangaha dia vonohy faty any rehefa tsy tiana tsony fa tsy maninona. Fa inona loatra mahazo anao ty e? Zavatra tsy misy dikany ohatran'izany ny aminona zaza. Fa mety ny zavatra lazainy aminao. Aza omena tsiny kosa fa tezitra loatra izy e. Fiarovana mba nandrandrainy taminao. Marina mihitsy ny tenin'ny olona. Nandinika lalina sady mahita ny fombafombany dia tsapako le izy. Olona izy? Tsy hoe vavitokana ianao dia hoarahana ny sitrapona hita zao ary fa tsy mety. Meo aty ny lakile an'ny fiaranao. Meo ah! Rehefa tsy hay anaja ny hafa dia mandehana biso ohatran'ny olona rehetra. Alefa sy ty koa iny karta bancaire iny. Dada! Fitiavako anao no nanaovako an'izany a. Tsy sakafo fa tonga dia mihinana. Neny ah! Tsy rarony tsony kosa izao ataony dady izao ah! Ny andrainao rehefa zay dia tsy hitako izay atao. Mba mitenena rony. Eo amin'ny resa-bola mety afaka manampy anao ihany fa le fiara. Aleo aloha ilamina fa averiny aminao ihany iny rehefa tony izy. Fa iza indray nefa izany ankizy ny itiavanao tamin'izany. Zanak'ilay rangaha voadonany dada. Ny anao kosa kay raha tadiavinako. Dadanao hatramin'iny loza iny a, ohatry ny verivery saina tsy hoe ahoana izany. Mbola nampianao ihany. Iny e, maika ianao saingy tsy mazava amiko loatra ty. Ramsea, Yey, fa izy zany rineny. Jereonao reto vola be reto. Naterin'iny olona iny teo. Hoay, Atsika avy tany amin'ny assurance sahoana, sanda ny fahasimbana taminahazo ny dada sy ny entana nentiny. tsy azoko tsara. Ka na za koa aza nge tsy mahazo ny fanazavany fa ohatra ny misambadidaka be tsy mazava izany koa e. Antsika hony reto, ary zoantsika tsara ny mahazo azy. Izay ny votoatin'ny fanazavany. Dia aiza ny taratasy manazavana izany? Tsy misy. Na za aza nge tsy nanao sony taratasy na dia iray azy. Nitaika fa tsy nomeny. Izy aza ohatra ny makitsoko izany. Hafa kosa izany ka. Izany ngeo ahy e. So dia sandoka. Tena izy. Dia ahoana no atao? Tena tsy sahikitika andreo aho sao dia ahitako lozaka. Na andraso tsoko monsieur Liva fa izy mety mahalala ny momba an'ity. Tsy hoe ary Andraso. Tsy mandray. andao tonga dia andehanana any amin'ny biraoany any sao dia izao fa mbola tratrao iny. Izany? Tsika koa no irorosaina amin'reto vola be tsy fatam-piaviana ato reto. Ndao ary. Ndao tonga dia hiditra. Ka izy ary tsy mandray mihitsiko. So dia sahirana izy. Ka efa hety any rerineny a. Andaho. Manao ary nareo? Salama tsara mandra-pahitako ny tavanao. Tsy aretina ndoha fotsiny ny tonga rehefa mahita anao raha misefa areti-po sy areti-tsaina tsy sitrapanafody mihitsy a. Raha izay ianao tsy manantokantona anay fa mahavita zava-doza indraindray ny olona marary saina. Ndao hiditra ry aina fa aza mifamaly aminy eo a. Fa anenina ato nareo raha tsy madiso. Inona no idira lerangaty amin'izany e? Adala. Mandana mody fa tsy misy tokony ataonareo aty na dia kely aza. Adala araka ny tenin'ny zanako mariny ianao. Ndao ry aina ka. Tsy ohatsony le tompona andraikitra momba ny vola raha izy ny tadiavinareo. Voaraoka dia tsy hay hoe oviana na oviana vao isy mpisolo. Ndroanao? Fa taiza moa izany nalalanao hoe resaka vola no andehananay aty e. Tany aminao ty vola ty, Tsy sanatry hoe vidin'ny ainy vadinao natambazako vola nareo amela. Fa hitako ny fahasairana anareo vokatry ny loza iny dia mba tia hanampy anareo a. Tsy mila fanampiana vaina aminao zay rangaty fa inona ianao? Tsy nangataka tany aminao koa zay na ariary aza.
aza eritreretina hoe vola taty amiko fa raiso vidin'ireo entana be dehibe saika amin'ny namidiny vadinao simba tamin'iny fotoana iny e. Fa le rangahy ve tsy mahazo teny gasa ahoany e? Tsy mila anio zay. Io ny ianao dia aparitao eraky ny arabe ifandrimba mantra rehefa tsy hita izay asiana azy. Tsy mba afaka miresaka tsara sy milamina mihitsy zany tsika. Tsy afaka e. Inona anao taoko? Andraso vetivety. Njaka, ianao mbola miresaka amin'ireny ihany? Sa mifanarakarakatra aty mihitsy? Fa inona nataonao aty? Za zao mametraka fanontaniana fa tsy hainao. Efa ela ange nanarahako maso anareo teo e. Ianao olona ohatr'izao dia reny no sy lelana sy tambatambazana ohatr'ireny. Dia anampy andry zareo fotsiny any ahy. Ka efa tsy mila mifanampianao izy dia mipetraha tsara. Manajà tena. Sa tara amin'ilay raha matoa kosa ianao fa tsy nizanany araky ny tenin'ny kanto. Aza atao izay mahatezitra azy saolo fa tsy zakanao zany a. Mba mariny. Milamineny Raso, tiandray aloha misy kely sao dia ilainao. Aoka zao ka. Mba nandeha ny tsena tato ato izay. Fantatro fa mila vola ianao, ampiasa ho any aloha e. Misaotra iaina. Fa manina ianao tsy mba tantara tamiko ny olana teny an-tsena? Ka efa voavaly izy dia tsy hitako tsony moa izay antony tokony hoe hanadalana anao amin'izany draiko. Le izy azy efa voavaly. Fa firy andro tsy mivarotana sy nediana tamin'ny fivondronana zany nareo? Za tato dia tsy nieritreritra ninina ankoatra ny anatra nefa ianao niady rery tamin'izany. Mbola tao anatin'ny examen ianao tamin'ny herinandro iny dia izay tsy nanadalako anao e. Efa milamina izy izao ka. Iza nitafiditra tamin'ireo nahazo trano hivarotana tsika? Robery tange ondriny eny ka nandoa amin'ny tapitrisa maro vao nahazo tao e. Ary tsy izy rery fa saika ireo olona nahazo rehetra mihitsy. Matsapa tena ho ny angaran'Andriamanitra mihitsy ary aina. Misaotra azy. Laza ho any marina fa zange tsy zazakely tsondriny eny e. Ekeko fa mitasy manambona antsika Andriamanitra. Nefa ny zavatra nataonao tao. Laza ho e. Neny. Le volinina nampiasaiko. Vola? Ie. Volinina? Ka nisy nanaritra teo ambaravarana ny andro triny ihany nge le voly. Ny tranon'ilay rangahy iny nefa tsy hitako hamerenana azy. Tsy afaka oriana koa io dia nitehiriziko tao. Tsy maintsy nanomenako namahako ny olana tsena avy eo e. Tsy nanatsafidy ary aina. Ao fa soloky izay nalainao tao. Tsy tiako ikitikitika na ariary aza amin'ny volan'indrangah tsy matao todintsika na ho fato misary sy atory amoron-dalana azy eny a. Andray. Fa za marina angirina eny ka nahita stage payant e. Zany ve? Ie. Andray. Tsara kosa zany ko. Le raha misianay ao am-pianarana no napiditra tany. Zany? Sady tsara karama be le izy rinena. Andray. Raha stagiaire mikarama be ohatr'ireny ko ngamba ny mpiasa ao tena mpanefoefo mihitsy. Ndry koa zany. Atoko tsara ny stageko sao dia mba afa-po andry zareo ny asako dia raisy ny fikisao ah. Fangahy asa manolona indray? Ka akanabahana loko. Aiza koa no izy tonga dia ny ambony zany raha tsy nandalo atanatohatra aloha. Tsy mandray olona nga ho ny pastera androany? Tsy haiko fa za koa. Ay ve ianao e? Madama, tsy vampy ve izay e? Ninona e? Ny fanarahanareo alahelo ah. Eny e, ekeko fa nanao fahadisoana. Fa iza moa ny olombelona tsy nanao fahadisoana e? Tsy rehefa natsapany tsy nety nataony sy vonina iova izy dia izay ny zava-dehibe. Mainka raha misea. Mety hoe samy kristianina mivavaka ato ihany tsika. Fa izay tsy piditra am-piangonana. Raha tsy hoe indraindray fotsiny no mety tsy mifankahitana hatramin'izay. Tsy dia mahaliana anay loatra koa le hifankahita aminareo raha misea. Hivavaka no antondianay aty fa tsy apiditra devoly. Sitrak'Andriamanitra ve ny fiazonana lolo-po e? Ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo misy hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay nanota taminay raha tsy deso ny fitadidiko. Mangataka famelana amin'Andriamanitra tsika nefa sika azy ty tsy afaka mamela ny hafa. Anjaranay sy Andriamanitra zany. Fa misy idiranao.
tsy haiko ianao na inona tsinao madama fa nanova zavatra be dehibe teo amin'ny fiainako iny aksidan iny a. Na ny toe-tsaina na ny fomba fijery indrindra ny teny naloaka ny vavanareo, zava-dehibe amiko ny famelanareo mianaka. Arabaka teny le oabola ny tolo manao hoe aleo injehanombo matsika toy izay injehany eritreritra. Izaka izany raha ary malala lantony aina rinjaka? Fa manino? Ka nisy an'ity dosie ty tatoko. Ay fe dosie an'olona manana fa very amiko ny karakara taratasina tseny izay iny dia taraiky taty amiko. Fa misy olana sa inona ny tianao fantatra? Le olona ny tiako ho fantariny, olona spesialina mantsy izy ity matoy ianao mihitsy ny mandray an-tanana ny dosiany. Rehefa misy ohatr'izany mantsy dia olona foana na mpikarakarana azy. Olona spesialina ohatra ny ahoana ohatra n'le tianao teneniny? Le madama vadin'le raha misetratra ny aksidan tamin'iny io. Maninona? Hay, mbola iny ihany manahirana sy manadala ny lohanao. Tsy maintsy mijerijery sy manampy azy ireo arery Saoly a. Manano tena tsy fidiny sy kamboty ane reny no ny amiko e. Dia mieritreritra isolo toerana n'le vadiny hatreny ampandriny ianao sa hatraiza mihitsy? Mangina ianao fa tsy ao an-tsaiko akory zany. Tsy mpanararaotra ny fahavoazan'olona akory. Sady tsy mbola nieritreritra ny anitsakitsaka ny tokantranontsika zany na indray mandeha aza. Zaza ivarotana saka belorin-jaka. Miaraka mihitsy nareo matoy ianao miraikiraiky sy milelaka ohatran'ilay losy amin'ireny. Izy kosa aloha tsy ratsy. Aza mirediredry rery Saoly a. Na za na izy samy tsy misy mieritreritra amin'izany mihitsy. Ny fankalany aza ohatran'iny. So everinao fa zaza kely vao teraka ao maly aza e. Voray le izy fa misaotra dada. Tsy misy fisaorana ke. Ahoana, nafinaritra ny tany? Tena nafinaritra be mihitsy. Fa androany indray ho aza vao mba tany ampiasana ny dada nefa ianao tsy tao e. Nanina tany? Aza mandendehany mihitsy aloha raha tsy mampilaza meloha. Ka mba te hanao surprise amin'ny dada ako. Ka efa hoe aza mandendeha ihany ho so mahatratra azy sy ny sipany ao ambiraoany ao. Aza manesika ny ara-tsindohanao ao an-tsainjanako ao mihitsy ianao Saoly so hifanahirana eto tsika. Rehefa te hampijaly tena amin'ny famoronana zavatra tsy misy any ianao dia aretorery aniny ianao fa ny zanako aza ampidirina amin'izany mihitsy. Mba mahalala menatra nga? Dada sy nendra nga aza miato foana ka. Aza faty za tsy dia any amin'ny birao loatra tsony dia izay ny tsy ampandehanako andry any fa tsy hoe zany mihitsy. Mampalahelo indray raha manantena nahita ny dadany nefa zany io tsy any akory. Efa atao trano aho no mamita ny asako amin'ny akapobeany. Fa maninona ry dada? Fa misy zavatra saika angatahako aminao marina raha mba mety. Dia aza lavina moa e. Raha tena tia na dada dia aza lavina. Inona indray izao zany? Tazako tano aho le sipa tsy tiako maizina iny. Le any ampianarana iny zany. Mety hitady asa angamba. Aza raisina moa ry dada. Le zanaka le voan'ny aksidan indray izay. Fa maninona? Fa maninona ka izy no alanao mafy ohatran'izany e? Dia tsy mba afaka mifanara-tsaina sy mifandefitra kely mihitsy ve nareo roa vavy? Fa sarotra be nga le fangatahako ry dada. Zavatra fangatahanao amiko sombiny aiko. Tara loatra ianao fa efa volana vitsivitsy maromaro izay izy no ny asa tao amintsika. Maninona? Misaotra betsaka. Iaina avy aloha mba ampio e. Iaina inona indray izany famalinao. Efa hitanao afa navesatra dia maninona ny tsy mba nampiana fa vao maika nanidy rideau. Maninona raha nasaina nateriny olona nanatitra anao iny taty an-trano mihitsy e. Tenena izy hoe aza manao sotapany amin'ny manaraka. Isan'ny tompon'andraikitra voalohany manampy sy manohana andreo kamboty ahin'ny fiangonana izy. Anjaranay ny zara androany tsy mahaliana ahy zany. Sady tsy misy hidira koroneny
andeha aloha. mipetraha aloha ianao e. Iaina miresaka aminao nge zay e. Za atao ohatran'io fa tsy tiako ka. Za zany tsy maintsy anao izay tiana sy mahafinaritra anao foana dia ianao afaka manao izay tianao. Andray rena falifaly ery ianao ateriny mpamono olona iny. Ina nge le olona namono any dada sao dia adinao e. Tsy adiniko ka. Saingy mahay mandresy lahatra loatra izy dia babony lango malefaka tany ramatoa. Sany meny ohatrinona indray. Ay! Mba asio ajany any aho fa mbola reninao na izany aza. Fa ianao manaja ndraiky izay maty ny finoana iny olona iny. Atao izay mety tsy mahafinaritra ny sainao fa tsy manenina. Dadako iny. Tsy hoe izay mahafinaritra ny saiko fa olombelona nofo sy raha manao fahadisoana oatra asy ianao izy. Efa mba miezaka manarina ny tsy mety nataony sy ny aika izy dia izay ny zava-dehibe. Iza moa tsika no iseho milay tsy amela heloka. Tsika le olona ny lozany dada tsy fidiny no netraketrany. Tsy misy tombontsoa amin'ny fitazomana loloposy ny hoe rehefa tia amela azy ianao dia izay fanaranareo any fa zaza tereny e. Afaka manambady azy mihitsy koa ianao tsy maninona. Ny dadako moa efa matiko. Iaina avy aloha sombinaiko a. Nisy nametraka teto amin'ny latabatra ty. CV an-dada sy lettre de motivation any. Fa ina koa no ataony ty aty. Nga dady efa niasa tato. Tsy azoko loatra. Za mahazo. Andrekako fa ina no ataondry ato. Any mba aty amin'ny asako aty koa. Za koa aky salama tsara sady faly mahita andry. Tsisy kalin aloha androany. Mandeha sao dia asiako avoaka ny sécurité eo. Tsy azoko. Inona kiny antony akalandry amafy ohatran'izao a. Ndry nanomboka voalohany hatrany am-pianarana. Saingy vao maika halako ndry. Tsy ndry irery fa fianakaviana sy manodidina ndry mihitsy. Indrindra ny dadandry mpamono olona iny. Alandry izy kinona ny ataondry ato amin'ny orinasany. Fa ndry moa zany mihevitra hoe tena manam-pahaizana sy tsara lavitra noho iza nisy ampiditra maimaimpona tsy mila mandefa demande de stage sady omena karama-ambony lavitra noho ny rehetra ato e. Tsy azoko. Zany ve dia tsy azo e. Mba miseho manam-pahaizana ihany nefa zavatra tsy misy dikan'izany dia tsy takatra. Kadohany io ny dosie ny dadanareo io. Aleo ary zay no atao e. Mifampita vaovao eo ihany tsika. Veloma daholo dia mirary soa. Lalako ihany ange iny madamy lanto e. Anatitra amin'ny madamy Lady mianaka dia any ihany koa mantsy ny lalako. Oka izao fa misaotra indrindra Ramsia. Hita ny aina no nanatitra iny dia miteraka fifamaliana mafimafy teo aminay mianaka e. Tsy te hampisy olana eo aminay mianaka. Eny ary masto. Haiko mihitsy fa ty am-piangonana no atratrarako anareo. Ty mantsy no afaka atao fialokalovana sy. Manginy ianao. Za tsy anginy e. Tsy tongo-bolo akory ny vavako ka ho tapenanao. Aleo aloha tsika miresaka tsara iaina. Hitandry. Tsy te hiainao arangaty a. Rehefa nanaiky langolangonao ny reniko dia izay ataonareo any fa ny fiainako aza idirana. Mila ny fiantrahanao na dia kely akory aza. Ny fiainako aza hidikidirana fa tsy raiko ianao akory. Moramora aloha dia azavao e. Tsy hainao sa ho dinao tsy fantatra. Izy no resaka tamin'ny Ramsey Julien napiditra atao amin'ny orinasana ihany kay. Fa nampin'izany io le mpampiasa nampitaraina ny dadana anao tsinotsinona azy tamin'iny. Tsy fantatro hoe. Dia efa miteny tsara zay hidikidiro ihany ny fiainako. Izay anabeazana tsara ny zanako tsy mahay miaina iny atao. Fa inona ianao? Rehefa niesorinao tampoko ny draiko dia tsy mila na hosolony Moramora aloha ry aina. Zany no izy e. Mora miorina fa nga moramora nampitsaliana io
avy eo modomodo manao asa soso mavidrika ty am-piangonana. Zao lasa mampihemitra tsy hivavaka ato tsony koa. mety ny nataondrika tsy ho sa iverinao tsony indra manakambo noho ny fahatahorana azy zany na tonga njaka tsy nandeha mivantana tany tsony fa naleo ny asa taty an-trano. Ka dada mihitsy angeny tsy azoko rineny ny ova be izy hatramin'izay ny faneraserany tamin'ireny olona ireny. Hitako manoatra noho ireny azonody ireny. Raha tsy mihetsika dian'izao tsika lasa raha vavindry tsy fidiny iny. Aza miteniteny foana rineny. Ka mariny izany ko. Mahatsiaro responsable amin'izy mianakireny dada tamina fahatenindranga iny. Iza mahita raha te hameno banky izy dia hanao rainy mihitsy. Tsy manaiky an'izany kosako. Tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany aho. Ny dadako tsy kambanako namin'izana amin'izy izany na izy faty olona aza. Ny avany ataony tsinotsinona sy ambanimbany rehefa tsy manana fa reny ampiana sy isolelafana ohatry ny ninona. Raha nampy ihany ve tsy ireo piraitam-po amindreo no tokony jerena voalohany fa tsy olona tsinotsinona ry. Izandray zao zany. Lefa fantatra hoe hitako koa ny lasa mandray andraikitra sy masotosoto ny vavaka tato ato izay kay hany koa le raha matoa iny. Tonga andray ianao Za kosa aloha ry dada tena tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany tena mampitandrina anao tsara zay. Tsy anaiky inona? Zaniko. Miteny tsara aminao koa ary Saoly tsy mampidipiditra saina ratsy ao andohany io zazy io Ny aretin-tsainao aza findrany mihitsy. Iza ny marary saina? Izy sa ianao? Afaka kelikely koa dia hoentina hipetraka aty zany izy mianakireny. Kanto tsy misy tokony asary-piaro andry fa tsy mieritreritra ny anakalo anareo mianaka amin'izaniza mihitsy avety izany zanako izany. Tiako anendry tiako nareo mianaka ary tsy mbola neritreritra ny ampirafainareo namin'izana amin'izany hatreto fa matrokinareo. Hatreto? Hatreto. Raha hoendrika indrehana amin'ny zavatra tsy ataoko foana ohatra ny vao maika mandrisika any izany. Rehefa mbola mipetraka sy endry aloha azy ao dia misoran'Andriamanitra. Tsy tiako ianao lasa mihafahafa mikoatran'izao ka tsy tia an'ny nentsondry. Ianao ve moa tsy ho tiako foana mahareniko anao Dadako efa tsy etontsony azy efa tsy vidiny. Dia akarivotra ny ivelany any aloha. Lasa tsy tamana atao trano sy tsy miresaka firy amiko tsony ianao. Hifonako raha misy tsy mety nataoko fa tsy zakako raha ianao no tezitra amiko. Tezitra ihany koa no azoko ataoko. Tompo tsy safidy amin'ny fiainanao sy izay olona irahanao ianao. Oka kosa aloha azava ry aina fa tsy mieritreritra hiaraka amin'iny olona iny izany Efa mba vehivavy lehibe ihany fa aza tsaratsaraina ohatran'izany. Zay koa aloha andeha tokantrano marina ary neny Hitokantrano? Fa maninona? Mialatsiny fa tsy te haray petraka aminao tsony Tsy mety misokatra aminao tsony ny foko. Manjary lasa fahasorenana ho fotsiny mody ato. Andray kosanaka. Fahavaloko iny olona iresanao iny. Fantatrao tsara ny takaitra napetraka iny teo amin'ny fiainako. Nefa ianao mbola tsara resaka sy mifandray amin'ny ohatrin'inona. Miezaka mamely ny saiko fa tsy mety. Amiko rehefa miaraka amin'ny fahavalo dia fahavalo kokoa. Tsy izany kosa Tsy fanatsana ny draiky tsotro izao no mbola fifaneraserana ao aminy neny Ary tsika mianaka samy mivoady fa hiady hatramin'ny farany. Ary amaly faty tamin'ny nanaovany any dada. Fa reny ny zava-nisy. Ka hitanao Tsy mila fanazavana fanampiny avy aminao fa zavatra efa niarahany aina sy fantatrao izany. Any amin'ny namako aloha mipetraka mandra-pahitako asa stabila hiatrehako fiainana. Ianao kosa angamba no efa te hamela ho irery dia zaranao aza nisy an'ireny. Samy manao izay tiantsika angatsika izao Aleo tsy misy fampiteniteny.
tsy ho zakakora sanatria misy fotoana ahody dia ino nova taniko ato. Indray izany mba fitsaranao a. Angatsy nampanasanao ty lobako menamena ity. Ka tsy hitako ange iny tamin'le raha vao nanasa lamba afako maly. Nanakorotan-damba tao aho za vao nahita nioko. Dia ahoana? Nefa ity izao no tokony anaovako raha riva. Dia hafa re anaovana fa aza mila vaniny a. Lobaka be dehibe ireo. Maninona raha mba sasana vetivety fa maina io e. Za mbola elela vao andeha. Dia lobaka ray indray ve ny tadiavina ho anafarako andravao e. Ianao koa ve mba misaina sa tsy e? Ory Saoly a. Misy masinina ane ao e. Mampiditra ny eo avetivety ve dia ho sarotra be aminao. Sady amin'izay lobaka anankiray. Anankiray dia tsy vitanao manasa azy. Dia mandana zany ataoviko. Tsotra be nge zany. Fa vady ianao ty sa inona aloha e. Anjaranao ane mikarakara. Azafady kosa loron-jaka. Vady ravaky ny tokantrano afa tsy piasa akory. Mpanampitsika manana raha zay ny ilainao. Ndraso asaiko ataony Denise. Fa ny vadiko no tiako mba hikarakara e. Mba te ohatra ny lehilahy rehetra rehetra Saoly manomboko zao a. Ekeko fa eo Denise. Fa tiako raha ianao no mba handrosony sakafoko hitsena ampitiavana rehefa tonga. Mba ianao no mipasoka sy mandamy manilambaka fa tsy ankininao mipiasa. Fa tsy rehefa vita ve le izy dia izay ny zava-dehibe. Ka indraindray rery Saoly mba misy zavatra tsy tiako hitany kosa ao anatin'ny armoarako ao ohatra. Dia soreo fotsiny zany amin'ny fotoana ahafantarana hoe hipasoko izy dia vita e. Aza manana sarot-javatra. Hitako mihitsy ane zany izay mahavadiko anao akoatra ny nananako ny kanto e. Zany mba vavanao. Fa nahita ny izatany zany anaovana fiteny ohatran'izany Ramsea. Zatra ny fikarakarana izatany dia mody mila vaniny aty. Ny fiainantsika ato hatramin'izay mihitsy no tsy mety. Na za na ianao na ikanto. Fa ny fiainanaiza no milamina. Any amin'ny lanto. Tonga indray ianao a. Rehefa indra angamy mahafatifaty anao dia mandeha anafaty ihany fa zaza ilana vaniny aty foana. Efa zao ny fiainako dia tsy misy tokony hovaiko fa mety aminao tsara, tsy mety aminao mahazo mandeha any amin'izay mahafapo anao any ianao fa tsy tambatambazana. Mazava? Lanto, fa maninona ianao? Lasa ny zanako. Lasa izy? Tsy te hiara hipetraka amiko tsonona izy fa fanerasera aminao a. Sa namela ho irery. Nalainy ny entany dia lasa izy. Naleo ny safidy hiara hipetraka amin'ny namany. Korazy areoko izay. Manahirana ny fiainana. Omeo fotoana kely izy fa tonga saina eny ihany amin'ny farany. Aleo fa hitako eo ihany koa izay tokony ataoko. Za zany na tonga ny tesa teo aminareo dia anjarako mitady an'izay andaminana azy. Misy olana koa nga ianao zany? Tapa-kevitra nisaraka tanteraka amin'ny vadiko a. Tena tsy hiova mandrakizay izy. Fa inona no antony? Nga dia tsy azo alamina tsony mihitsy. Nanaja ny tokantranonay foana hatramin'izay. Ary tsy mbola nanitsakitsaka azy na dia indray mandeha aza. Tsy taho-atsaiko mihitsy zany hoe hisaraka amin'izany e. Ankehitriny tapaka ny hevitro. Fa nohatra be nareo. Tiako raha olona ohatranao niaraka amiko mandrakizay. Amin'ny fona fa lasa tia sy mitsiritra anao. Azafady tompoko. Tsy te hiady aminareo aho fa aza-banana ny lalako. Fa zay te hiady. Mpamosavy milevina moron-dalana nareo ka matatesa valikitsaka. Ao, azafady fa maika. Sambatra be zany zao nareo fa nitazomina ny tanteraka mihitsy mivadiko. Maninona? Tehirizo any ihany ny vadin'olona e. Ho avy tsy ho elany amin'ny mamanareo any tsy mety fa ampiomaniko ela izy. Ary tsy amelako a. Ary zaza tositosika ohatr' izany a. Ary ny reniko aza treritrerona. So dia verindry fa misy matahotra ndry azy eo. Eny koa ndry. Aza manao atim-borontsoloza ary le raha matoty a.
mba misaina ve no ty sahoana ry saoly a vehivavy lehibe ohatrany eo no dia mananganady amin'ny zazakely eny an-tsena iny zao afa-baraka soma tsara aminao izany dia mbola zahay indray ve ndiso ry dada fa iza nanomboka voalohany olona mipetraka tsara tsy mieritreritra ny aninona anareo ilana vanony foana ka miverena ny an-trano ary malahelo anao nge izay e anomoneny eo tonton misaotra betsaka tena misaotra betsaka namoaka taty tsy misy fisaorana ke ary eo aloha fihiniko mafy mihitsy ianao ka sambatra mihitsy aho manana anao eo amin'ny fiainako dada andeha ody izay andraso aza dia ngainao mbola tsy ody reraka be ty akaina fangandry ody any amin'ny eninareo ka ho aizandray ary ka sao dia andeha eo koa nareo raha pitso dia ilozanareo za raha tsy mody ihany ka ndao andeha dada ahoana re izany tsy misy ninina izany aminay minina aminao mety mifanerasera sy tsy mitana lolo-po aminy fa tsy noza izany no antony sarahany tamin'ny vadiny izy nefa teny an-dalana dia nilokaloka sy nilaza tamiko fa tena tianao ary vonina ny amen'ny bangana velan-dada ka tsy hafen'ny banga mihitsy izy satria raha tia azy ianao tsy olana amiko na hifankaty azy nareo olon-dehibe mahalala ny ataonareo nareo dia tsy misy idirako fa za tsy tia hanana olana aminao ianao no arena sarobidy indrindra ho aho vonina naiky ny fiarahanareo sy ny lehilahy iny aho tsy tia azy na andray azy ohatra ny ndraiky mandrakizay izany afa no ianao no anikeko azy dia ho fandrangitana sy hamaizako an'irevady amanjana ny ratsy toetra tsy miova mandrakizay ireny koa raha ianao no nahita ny paoziny zareo tany amin'ny birao nahitananao kalainy dadany teo iaina dia tsara ve izany aminao e eny tompoko miseho milay loatra ireny dia aleo faizina ny dadany azy efa mba niovako saingy valifaty fa tsy fitiavana no nikeko azy ataoko mifantoka tsara ho an-tsainy izany sao dia izy fanatenana izy mbola mieritreritra izay hamalina faty azy manokana fa izy aloha izao nataoko fitaovana hamalina faty ny vady aman-janany efa hainy izany ka tsapany tamin'ny fihetsika eo tamin'ny maraina saingy vonina hiady sy anao an'izay rehetra hambabona ny fonao izy sady manantena fa mbola hivadika fitiavana ny fankahalana ny anatinao any satria tianao izy ary ny fitiavana maharesy zavatra maro renareo teo valifaty fa tsy fitiavana nosoratany aingo ny fity ireo nanome aina ny tantara anjary liva ary liva famitsoa lemek ony miajanirina ary saloy tovy razana mamonjy ny nandray feo ony miajanirina ny nanatotosa